mana isan'andro fandaharana tolotry ny fikambanan'ny mpiara-mamaky ny baiboly eto Madagasikara. Ho aminao lalandavany ny fahasoavan'ny tompontsika. Falindray miona aminao amin'ity fotoanany mana isan'andro ity, ary maniry indrindra ny fitahin'ny tompo ho aminao ny amin'izany. Naiza misy anao, dia hitahy anao aneny tompo. Ny salamo 2:20 no anjarantsika nio, ary dia angataka ny fanahy masina isika hanazava amintsika izay tiany ampahafantarina antsika indray anio. Ary enganeka hitondraim-panahy vaovao antsika indray ny fahafantarana ny sitrapon'Andriamanitra. Hivavaka isika. Andriamanitra, misaotranao zahay noho ny fitiavanao sy ny famindramponao. Misaotranao zahay satria sokafanao anatrehana indray ny teninao. Misaotranao zahay fa tsara loatra zany teninao zany. Ary mino zahay fa manakambara aminay ianao mahatonga manokatra zany eo anatrehana indray anio. Koa mangataka indrindra zahay raha io, ny fanahinao masina indray no anazava aminay ny teninao. Ary ampitoetra zany koa ao anatinay ho voninahitra ianaranao. Misaotra tompo. Amen. Salamo 2:20 andininy voalohany ka hatramin'ny andininy 5:10 no vakintsika. Tsara ny ideran'i Jehova sy ny ankalazany ianaranao ry avo indrindro, ary anambara ny famindramponao noho ny maraina sy ny fahamarinanao noho ny alina, amin'ny valitoro-folo sy amin'ny feondokanga. Fampifalianao amin'ny nataonao avy Jehova, ny asan'ny tananao no ibiko. Jehova, akory ny alehiben'ny ny asanao, lalina indrindra ny fisainanao. Niketrina tsy mahafantatra zany, ary ny adala koa tsy mba mahalala. Raha mitsiry tahaky ny ahitra ny ratsy fanahy, ary mamono ny mpanao ratsy rehetra, dia izany no ho fandringana anazy mandrakizay. Nefa ianao Jehova dia avo mandrakizay. Fa indreo ringana ny fahavalonao, miaka ny mpanao ratsy rehetra. Fa ny tandroko kosa asandratrao ho tahaka ny an'ny ombomanga. Miositra diloilo vaovao aho, ary faly ny masoko mahita ny amin'ny fahavaloko, ary finaritra ny sofiko mandry ny amin'ny ratsy fanahy zay efa mitsangana hamely ahy. Ny marina amin'ny lolona tahaka ny Rofia, isandrahaka tahaka ny sederan'ny Libanona izy. Efa nambolena tao an-tranon'i Jehova izy, ka maniry eo an-kanjan'Andriamanitsika. Mbola nirobona ihany izy na defa antitra azy, dofodofotra sy maitso izy, mba hanambara fa mahitsy Jehova vato lampiko izay tsy misy tsiny. Ray masino manamasinana amin'ny fahamarinana, fa ny teninao ny fahamarinana. Faly mideran'i Jehova ny olon-kendry. Faly mideran'i Jehova ny olon-kendry, fa ny olon-kendry moa ny olona matahotra an' Jehova. Faly mideran'i Jehova ny olona matahotra an' Jehova. Raha vao manomboka zao salamo zao, dia fiderana sy faliana ny hitao. Ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy 4 nahitantsika izany. Reto avy ny matoateny hitatsika ao, midera, mankalaza, manambara ny famindrampon'i Jehova, nioby an' Jehova. Fiderana sy fisaorana an'Andriamanitra hoe tokony ataontsika rehetra mihitsy zany. Ny salamo 4:30 dia milaza hoe, isaotra an' Jehova lalandava aho, hoe ho ambavako mandrakariva ny fiderana azy. Nahoana no hoe ho ambavako mandrakariva ny fiderana azy? Satria izy no reharehan'ny fanahy. Eto sika ankalaza ny anaranao aho ry avo indrindro, hanambara ny famindramponao aho Jehova,
hanambarany fahamarianao amin'ny valitorofolo sy ny feontonkanga aho miderany Jehova mankalaza an'Andriamanitra. Mazana ry havana ny mitrango amin'ny fiainantsika de zao fanomezantsiny, fimenomenonana, tsy fahafahampo. Ary nahoana ny misy zany? Fomba fiainany zanak'Israely nentina niala avy any amin'ny tany Egipta ho any amin'ny tany Kanana anie zany, de mpimenomenona tamin'Andriamanitra. Raha vao misy zavatra kely de mimenomenona ny atao. Raha tokony hideran'Andriamanitra ka hibanjina ny lasa. Aza misy adinoinao ny fitahina rehetra, ny Salamo 7:7, misaoran Jehova ary fanahiko, ary aza misy adinoinao ny fitahina rehetra. Raha ohatra ka mijery sika mahasamihafa lay olo-kendry nanao ny salamo sy ny olona ataony hoe niketrina sy ny adala. Niketrina ozy tsy mba mahafantatra zany, ny adala tsy mba manao zany, tsy mba mahay mideran'Andriamanitra, tsy mahalala hoe Andriamanitra ny eny nandamina ny fiainako e. Areto koa ry havana dia tsara ny manamarika fa betsaka ny olona rehefa mahavita zavatra dia ny tenany izahaino, izahaino, ny heriko no, izaho no, ny fahalalako no. Marina fa mety niezaka tokoa ianao, niasa tokoa ianao, nampiasa saina tokoa ianao, kanefa avy aiza moa io saina io? Avy aiza io fahasalamana io? Avy aiza io? Tsy avy amin'ny tompo ve io? Ary zany tokony ankalazana ho azy anie, zany tokony hiderana ho azy. Fa natoinona fahalalana sy fahazavanty sainao, raha marary eo amin'ny hopitaly moa ianao ka ho afaka makaiza. Ary zany tokony hiderantsika n'Andriamanitra. Ny olon-kendry de tokony hahay midera an'Andriamanitra, tokony hahay misaotra an'Andriamanitra izy, tokony hahay manome voninahitra an'Andriamanitra izy. Ary zany aza nahatonga ny Paoly hanafatra ny kristianina tany Tesalonika hoe misaora amin'ny zavatra rehetra, fa izany ny sitrapon'Andriamanitra ho nareo ao amin'ny Kristy Jesosy. Satria izy tamin'ny Romanina ny zavatra rehetra de miara-miasa asoanareo zay tia an'Andriamanitra, ary ao ka hay midera an'Andriamanitra ny am'izany ianareo. Mba firy amintsika re zao hoe raha vao niposaka ny masoandro de mba nihira tao am-pony taona ny vavaka ny saotra an'Andriamanitra, mba firy amintsika ny nahainanao zany. Fa ny maro amintsika ngamba vao mifody de manao tahaky ny akoho fotsiny. Ny akoho aza mba mahay misaotra an'Andriamanitra sy maneno ny akoho, mbola azo atao hoe misaotra an'Andriamanitra izy. Ny vorokely misitsika azo atao hoe misaotra an'Andriamanitra izy. Fa isika ndraindray ianao vao mandeha maraina de makariana de ozina no renao, adiny renao amin'ny trano sasany, korontana no renao ary. Raha mba tokony hiara misaotra an'Andriamanitra aloha. Asa ny zavatra hitatsika eto de zao, tsara ny miderin'Andriamanitra hoy ny mpanao salamo. Mba handramo ange de ho hitanao hoe raha vao mifomaraina ianao, raha vao mba mamono varavarankely ianao, miditra ny rivotra vao maraina, iny ny tana masoandro miditra moramora ao ambaravarankelinao. Mba fantatra moa fa tana masoandro io fahasoavan'Andriamanitra tonga ao aminao ania io e. De tsy laina natao veny misaotra azy. Tamin'iny alina iny raha nandrany asa 4 kilowatera ny laninao, ohatrinona ny mbola vola aloha. Fa ny masoandro ve nga hainao mandovolana ariary aza, na dy zay fotsiny ihany aza, de tokony ahaizantsika misaotra an'Andriamanitra, misaora amin'ny zavatra rehetra, fa izany ny sitrapon'Andriamanitra ho nareo ao amin'ny Kristy Jesosy. Fa misy fahamarinana anankiray izay nampieritreritra lalina ry havana rehefa nanomana ity teny ity aho. Ny andininy 7, mitsiry tahaka ny ahitra ny ratsy fanahy, mamony ny mpanao ratsy. Ahoana moa zany? Misy olona hitanao zao mitombo arena tsy hitatsony, nefa inona ny mampanakarena azy? Halatra ny mampanakarena azy, hafetsena ny mampanakarena azy, fanodikidonana sy zao mampanakarena azy, fanararaotana ny madinika ny mampanakarena azy. Zany mampanakarena azy, to mamololony izy, mitsiry tahaky ny ahy maitso, mamony tahaka ny voninkazo ny fijery azy, tejerena ka manjary to tsy misy oatra azy mihitsy e. Teo amin'ny aeroporo anankiray ry havana, raha mipetraka amin'ny aeroporo eo aho, andray aeroplanina aho amin'io, de le olona nanatitra teo amin'ny aeroporo, iny isy olona anankiray taminy nanatona azy. Volamena moa zany tompony eny aminy eny,
volamena na ny sofiny na ny ratsatanany rehetrarehetra, ny brasele volamena, feno volamena daholo ny tenany rehetrarehetra. Ny fijery azy de tena hoe mampiseho ny mahampanan-karena azy le olona. De nieritreritra na ny tany an'le olona niaraka tamiko fa iza iny olona iny fa ahoana? De nilazainy aho hoe zao ay ny mampanan-karena azy ty, sakaizany olona ambony rehetra io izy. De mamololona ny fijerinao azy, manan-karena ny fijerinao azy. Zao nefa ny voalazan'le voasoratra eto, izany no fandringanana azy mandrakizay. Harena azo amin'ny tsy fahamarinana hoe ho fandringanana azy mandrakizay zany. Ary ahatsiarovatsika ny mpanao salamo 7:7 asafa zany. Zao ny voalazany raha nijerenireny izy. Zaho de saiky ny bolasitra ny tongotro, saiky solafaka ny diako satria nialina ny prerea raha nahita ny fiadanany ratsy fanahy. Indro reny de olona ratsy fanany fa miadana mandrakariva sady mitomboarena. Amin'ny faratsy-panahiny, amin'ny halatra ataony, amin'ny afetsifetsena mamitaka tsero, etsetreetsetra, am'izany mampanan-karena azy. De tojeren'Andriamanitra fotsiny am'izao izy hoe asafa. Ny aho izy to foana mihitsy na nandiovako ny foko izy. Mametaka mihitsy zao. Ary na de Jeremia aza, amin'ny Jeremia 2:12 de ahitanao fa na Jeremia lay mpaminany ranomaso aza, lay mpaminany teo anilan'ny tompo, nanana na izy azy tamin'ny fanarahana ny tompo, na izy aza mba niady varitra tamin'Andriamanitra ihany izy ndray andro, ka hoy izy eo amin'ny 2:12 amin'ny bokin'ny Jeremia. Raha mifandahatra aminao aho Jehovah de nao ihany ny marina, nefa kosoka ihany aho mba fandahatra aminao, nahoana ary no hambinina ny ratsy fanahy, nahoana ny miadana ny mpiodina rehetra. Mitombo izy de mamoho, manaiky anao amin'ny vavany izy nefa manalavitra anao amin'ny fony. Nahoana no hambinina ny ratsy fanahy. De izany no hitatsika ambarany mpanao salamo eto hoe ireny hay de fandrika ataon'ny satana ireny, haninona hamatorana azy ho very mandrakizay. Mo tsy zany ve nahatognany Paoly hananatra ka hanoratra mizao nampanoratany ao amin'ny Timoty 1:9, satria efa miamanan-karena ny olona de manadino an'Andriamanitra, ka tandremo izy fa ndrao de ao amin'ny fiangonana misy anao Timoty misy olona manan-karena ao, tsy hoe nanan-karena tamin'ny tsy marina ireo, na nanan-karena tamin'ny afetseny ireo, fa saingy zao no ny fitaky ny arena. Rehefa tonga mpanan-karena izy na dia ny fitahin'Andriamanitra no nampanan-karena, satria misy koa ane manan-karena noho ny fitahin'Andriamanitra azy. Misy zany, ary misy olona mahafoy be ho an'ny asan'Andriamanitra noho ny fitiavana an'Andriamanitra nanaovan'izany, fa tsy noho ny hoe filana de ratsy seroa dia mitahy azy koa Jehova, satria Andriamanitra efa nampanantena hoe raha miainy tsara ny feon'ny Jehova Andriamanitra ao ianao, ho tahiny anao raha miditra, ho tahiny anao raha mivoaka, tenin'Andriamanitra ane zany. Kanefa raha misy mpanan-karena ao amin'ny fiangonana, mpanan-karena am'izao fiainan'izao izy de zao Timoty 1:9, anaro ny mpanan-karena am'izao fiainana ankehitriny zao, mba tsy avonavona na hatoky ny arena miovaova. Fa nefa miamanan-karena manko ny olona, na kristianina azy izy, na kristianina azy izy, de mety anjary avonavona izy ary atoky am'izany arenany zany, fa tsy matoky amin'Andriamanitra intsony zay manome antsika malalaka ny zavatra rehetra. Ary anaro izy ho izy mba hanan-karena amin'ny asa tsara, mba hanan-karena amin'ny asa tsara, ka de hiary fanorenana tsara ho an'ny tenany izy amin'ny andro avy. Fa raha ny arena no anjary tompoina fa tsy ampanimpoina ny tena, ka zay sitraky ny fon'ny arena no atao, ary milaza aminareo ary avana zany ane no mitranga am'izao fotoan'izao hoe ny vola man-karena ane no mibaiky ty zao tontolo zao ity ary ao anatin'izany tao hoe mondialisation, de tokony andinika isika fa sao de baikony ny vola fa tsy baikon'Andriamanitra intsony. Eto aho de te resaka manokana amitsika kristianina, misy ny atao hoe evangelisation, fitoriana ny filazantsara. Ary ny antsika de zao ny tenin'Andriamanitra hoe mandehana any am'izao tontolo zao ianareo ka mitoriny filazantsara, zany hoe mandehana manao evangelisation. Fa izao tontolo zao kosa de manao hoe mandehany ianareo
ka manaova mondialisation, de ny fomba nyzao tontolo zao no ampidirina any amin'ny fiangonana, ary na de ny fanaon'izao tontolo zao manohitra tenin'Andriamanitra aza de iainana any am-piangonana. Tokony andiny tena isika kristianina. Ny fitiavam-bola ny fototry ny ratsy rehetra, zay miraikiraiky azony zany de tsy endry. Ka na de hitanao fa mamololona aza ny faharatsy-panahy, na hitanao aza fa mamony tahaka ny voninkazo ny ratsy fanahy, aza ny tsiriritra ny hareny na mitady ho tahaka azy. Fa tsarovy fa ny harena sarobidy zay nomen'Andriamanitra anao dia Kristy, aza takalo ny harenan'izao tontolo zao izy. Tsarotsika le mpanan-karena anankiray, mba nanatona an' Jesosy ihany izy. Inona no ataoko andivaky ny fiainana mandrakizay? Nanatona ihany izy, nambaran'ny tompo taminy. Fantatrao ny lalàna, haiko daholo eny ny lalàny, saingy zao hitan' Jesosy fa ny fitiava-karena, saingy tsy voasoratra anatin'ny didy folo ny hoe aza ty harena maloto. Ny fitiava-karena ny fototry ny ratsy rehetra tsy voalaza ao zany, saingy tsy voalaza amin'ny didy folo, de tsy nitandremany ny fitiava-karena. Ka noho in'izay ho Jesosy hoe dio ny fanananao ka vi anaraka. De hoy ny voasoratra hoe de niala tamin'ala elo izy satria nanana harena be. Ry kristianina mpanan-karena, misaora ny tompo raha manan-karena ianao, nefa aoka hanan-karena amin'ny asa tsara ianao. Ary inona no asa tsara indrindra? Aza miary harena ho nareo aty an-tany, miary harena ho nareo any an-danitra. Lanio ny fanananao amin'ny fahalalana tsara. Inona ny fahalalana tsara? Ny fanantanterahana ny tenin'ny tompo. Anin'izay miary harena ho nareo any an-danitra. Alefaso any an-danitra ny devizinao. Fomba ahoana? Amin'ny alalan'ny fitoriana ny filazantsara. Hanan-karena amin'ny asa tsara, amin'ny fampandrosoana ny fanjakan'Andriamanitra, fa izany vao maika hitain'Andriamanitra anao. Matoa Andriamanitra nanorina fanjakany ety an-tany, de mba azahono manangona safira be de be eo amin'ny fanjakan'Andriamanitra io, fa io fanjakan'Andriamanitra io no menanao. Midira ny fanjakan'ny rainao. Ry havana, manan-karena ianao, misaora an'Andriamanitra, nefa tandremo. Sao de ny fitiava-karena ny mahatonga anao amitaka, ny mahatonga anao anao zavatra hafa, ka manjary lay harena indray ny tompoinao, ny baiko ny ravola indray no rahainao, fa vao mainka andendrika anao zany, raha izany misy. Fa ny harena azo amin'ny tsy fahamarinana, mampamololona ny ratsy fanahy zany, saingy fandringanana mandrakizay ho azy, ny salamy 2:7. Fa fahamarinana anankiray zay ho tsy tiako etokodiny hoe hiavaka ane zay matoky an' Jehovah. Hiavaka ane izy. Fa ahoana hoy ny voasoratra eo, manomboka amin'ny 10 ka hatramin'ny 12. Zao ny fampanantenana omen'i Jehovah azy. Hasandratry Jehovah ny tandrony, ho mpandresy izy ny dikan'izany. Iositra diloilo-pifaliana izy, 10. Ahita sy andre ny faharesen'ny fahavalony zay mitsangana amely azy izy. Ahita zany izy. Ary ny 2 ka hatramin'ny 14. Hamololony izy, isandraky izy, ho tahiny Jehovah izy. Hitory izy fa mahitsy Jehovah. Izany no zavatra hampiavaka azy eo amin'ny fiainany. Jehovah no hanandratra ny tandrony izy. Inona moa ny tandro ka fiarovana ane zany? Jehovah no hiaro azy raha izany izy. Ho aratsin'ny olona izy ho tenen'ny olona tahaka zao izy, iseho eny ihany eny ny mariny, asehony Jehovah eny ihany ny marina, hamoaka ny rariny ho mpandresy Jehovah. Tsy ho tapahiny volotara torotoro, tsy ho vonohy ny lanjiry manetona, mandra-pamoaka ny rariny ho mpandresy, hiavaka am'izany ny olon'Andriamanitra. Anositra diloilo-pifaliana azy izy. Ny fifaliana omen'ny tompo efa nilazaitsika, fifaliana tsy tahaky ny fifaliana omeny zao tontolo zao. Fifaliana miavaka, fifaliana naty, fifalian'ny fiainana mandrakizay. Ny faharesen'ny fahavalo hoe andre zany izy. Ry havana, raha mandinika ny tantara maro be ao amin'ny soratra masina sika, sy ny zavatra nisy teo amin'izao tontolo zao, ny olona miaraka amin'Andriamanitra de mahita izy. Fa na de tona hery teo amin'ny fotoana nampahery azy ny fahavalo, de hita fa resy ihany izy rehefa avy eo. Na de teto amin'ny firenentsika aza, moa
tsy nahery de nahery nandritra 20 taona teo eo mahery kely va ny fanenjehana ny filazantsara moa tsy nadaraboka tety sy teroa va ny kristianina teto amintsika ary tsy nidorana tsy nananana antra va ny baiboly fa saingy zao Andriamanitra ihany ny mampandresy ny azy ka na de ny fikambanana mampiely baiboly malagasy aza tafatsangana eto amin'ny firenena mandrakandroany isandraka sy amin'ny lolona ny filazantsara am'izao fotoan'izao kristianina maro be no ampaherezi ny tompo handany vola sy arena sy heriny tena herin-tsaina haninona hitory ny filazantsara amin'ny alalan'ny onjam-peo ary profon'izany no andrenesanao ny mana isan'andro nahoana satria tsy maintsy mamololona ten'ny olon'Andriamanitra ary na inona heriny maizina eto am'izao tontolo zao tsy manaiky ho resy ny tompo fa Jehova no mampandresy ny olony hilaza fa mahitsy Jehova hanambara fa mahitsy Jehova izany nataon'ny filazantsara mahitsy Jehova marina Jehova ny mpanota de tsy maintsy enjarany ny vokatry ny fahotany nefa ny olona mibebaka de avelan'ny HELOKA satria efa maty Kristy isolovoina azy izany rehetra zany ry havana dia toko ho an'izay rehetra miaraka amin'Andriamanitra fahamarinana 3 ihany no ny tsy pihitsika nataotsika ho zava-dehibe tamin'izay voasoratra teto tokony hay mideran'Andriamanitra ny olon-kendry de ny olona matahotra an' Jehova tokony ho feny fideranan'Andriamanitra na mamololona aza ny ratsy fanahy ka mitombo hareny izy aza maniry ho sakaizany ianao na mitsiriritra azy fa izany harena matorany satana azy izany no hitondra fandringanana ho azy nefa raha mibebaka izy de amindra fo aminy ny tompo satria Andriamanitra manan-karena amin'ny famindrampo Jehova hiavaka ny olona matoky an' Jehova no anandratra azy ameno azy fifaliana ampandre azy ny faharesen'ny fahavalony ary ampisandrahaka azy mba hitoriny mandrakariva fa marina Jehova ry havana engany ka tsy ho isan'izay olona adala sy kentrina ianao fa ho isan'izay olon-kendry hideran' Jehova hanaradian' Jehova mba hanandratan'Andriamanitra anao sy amienony anao ny diloilo mpifaliana hanandratanao ilay Andriamanitra hambaranao fa Andriamanitra mahitsy vatolampy famonjenanao ho tanteraka amin'ny fiainanao anay zany ho voninahitra Andriamanitra ivavaka isika Andriamanitra atolotra ianao ny dera sy ny laza ny aja sy ny voninahitra noho ny famindramponao sy ny fitiavanao ka nahazahonainy nampita indray ny afatra ao tamin'ny mpanomponao maro tamin'ny alalan'izao onjam-peo zao mangataka aminao zahay aza mamela ny fonay afatotry ny arenan'ny tany ianao fa aoka ny fonay tompo ho feno anao ka ianao no harenanay ianao no hoderainay ianao no ankalazainay hatramin'izao sy ho mandrakizay